Amin'ity taona 2024 ity no ankalazana ihany koa taky ny mahazatra dia ny alatsinainy talata ho avy izao no ankalazana ny taom-baovao malagasy eny Ambohidrabebeny no izoran'ireo lanonam-pankalazana ireo fandaharam-potoana maro samihafa ihany koa. Maro araka izany ny programa ho hitany atoerana amin'ireo fotoandro. Amin'ny herinandro ambony io ny tsinam-bolan'ny Alamady mifanojo amin'ny toninandro taona vaovao na asaramanitra amin'ny fanisan'andro malagasy. Lasa tsy fanadino ary adidy mitadidy mikarakara ny taom-baovao malagasy. Misy ny afatra mazava amin'izao asaramanitra izao. Ny lasa tsy fanadino, adidy mitadidy. Kanefa tsy falijery amin'ny lasa fotsiny fa kalesina amin'izany lasa izany. Ny fitadidiana dia miteraka adidy. Ka ina ny tsara fitadidiana eto amin'ity taom-baovao malagasy ity. Hevitra roa no raisitsika hoe aina avao miankina amin'ny hoe fifamelana sy fandondrana fihavanana ary aina avao erahana mitondra ny hoavy izay diso ilain'ny firenentsika loatra amin'izao toetrandro izao. Ka ao anatin'izay ny hoe rano fidiovana sy fakana aina vaovao, anatin'izay ny afo izay mitondra hafanana sy hazavana vaovao. Ankoatra ny fankalazana ny taom-baovao dia mitondra vokatsoa ny fizahan-tany eto amintsika ihany koa ny fanamariana izany. Ny alatsinainy 12 martsa isy fiara zany karakarain'ny Ortana miainga eo amin'ny esplanade Analakely dia ao anatiny dia manatrika ny hetsika rehetrarehetra izay miseho any Ambohidrabiby hatramin'ny fandreretana ny Afotsomaty, ny Iragasy, ny izay hetsika rehetrarehetra zany karakarain-jareo ao amin'ny taranaka Ambohidrabiby ny alatsinainy. Ao anatin'ny zavatra miseho moa zany ny fiara, ny assurance atsika tsirairay avy, ny rano koa dia misy tarifa spesial natokana ho an'ny mpianatra. Io andro alatsinainy moa dia andro fiasana ka misy ihany koa ny hetsika ny asabotsy eny 12 martsa izay iarahana amin'izareo ao amin'ny fikambanana mamelo maso mamerina n'io taom-baovao malagasy io izay ny asabotsy zany dia mikarakara fiara ihany koa zany ny Ortana amin'izay fotoana izay mba ahafahana mahafantatra tsara ny taom-baovao malagasy. Toy ny fanoisan-taona dia ny alatsinainy fotalata ho avy izao eny Ambohidrabiby no ankalazana ny taom-baovao malagasy, fotoana nomezan-danja ny kolontsaina malagasy.